manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy hamen'ny fonao zay manaraka an'izao fandarana zao. Miditra amin'ny lohateny fahaenina isika de le hoe sauteur zay le s dia feno amin'ny io le hoe ichtus Jesus Christos teo uios sauteur Jesosy Kristy Andriamanitra zanaka mpamonjy. Efa nresadresaka mafamonjena tsika teo fa idirantsika landalina kokoa. Fa maninona no mila mpamonjy ny olona? De satria tafasaraka amin'Andriamanitra ary mivokatra ny fisarana amin'Andriamanitra dia ny fahafatesana. Ny fahafatesana dia fisarana aloha voalohany indrindra. Dia ny vokatra izay fahafatesana izay fahoriana isan-karazany, ny aretina, ny korontana, ny orooro, ny tebiteby, ny herisetra, faratsiana, fantrana, habadona, endriky ny fahafatesana tory izany riavana. Dia Andriamanitra tia hamonjy ny olona izy ho afaka amin'ny fahotany. Fahotana dia ilay fivadiana tamin'Andriamanitra. Andriamanitra ny teny aza hinanana io dia nefa ninanany. Namoaka teny Andriamanitra dia tsy ino no ny raisiny, tsy ino no ny nony, fa ny teny no mianarana indray no ny raisiny ary ny nony. Zay le fivadiana. Tamin'ny voalohany izy nana fifandraisana mivantana tamin'Andriamanitra, dia raha sy nanjary nanana fifandraisana tamin'ny menarana indray izy, nitodika tany amin'ny menarana indray izy. Fisarana ny vokany. Ny tsy fantatra ny zanak'olombelona nefa ny dia zao, ilay fahavalo dia tsy avy raha tsy angalatra. Iny angalariny. Tsy ny azy akory ary ny angalariny iny. Zay mampangalatra sy mpandainga azy. Fa izy dia mpisandoka sy mpisoloky ary mpamitaka sady mpiapanga. Tratra ny zanak'olombelona teo amin'ny sahedena. Efa napetraka Andriamanitra nefa ny teniny. Ary mahandraka ankehitriny dia mbola voafitiny izany. Tsy ho an'izy mivady voalohany ihany fa ho antsika. Miantso ny lanitra sy ny tany ao vavolombelona ny amiko sy ny aminareo fa efa nataoko teo anoloanao ny fiainana sy ny fahafatesana, ny fitahiana sy ny fanozonana, ny fidiana ny fiainana mba ho velona ianao sy ny taranaka ary hita soa. Ny fidy ny fisarahana tamin'Andriamanitra ny olona dia ny vokany fahafatesana. Tsy le tonga dia maty ara-nofo, satria fantatsika rehefa ny Andriamanitra miandro izay hinananao azy dia ho faty tokoa ianao. Dia koa tsaroantsika fa ndray andro amin'Andriamanitra dia toy ny arivo taona. Tsy tonga dia maty teo ny eo le olona, fa tsy natratra n'le arivo taona izy. Raha ninarin'Andriamanitra ny olona dia tsy handalo fahafatesana izany, na ny ara-batana, na ny ara-panahy, na ny ara-tsaina. Fa no niditra ny olona ny ota dia niditra koa ny fahafatesana. Dia io fahafatesana io mipaka hatrany amin'ny fahaverezan'ny fofinaina. Ho an'ny Adama zao dia raha tsy diso any amin'ny 700 taona any nahary tsy nantody ny arivo taona. Zany hoe tsy feno ndray andro tamin'Andriamanitra akory. Ary zay hoe amin'ny andro izay nanao izy dia ho faty ianao. Fa ny tena dikany ara-panahy koa dia amin'ny andro iny dia ho tafasaraka amiko ianao. Zay le fahafatesana. Dia Andriamanitra nefa tia ny olona. Toy izao ny tiavan'Andriamanitra ny olona rehetra. Zay le hoe izao tontolo izao. Dia tia hamonjy ny olona izy. Fanta fa tsy mahavonjy tena ny olona. Niezaka hamonjy tena ny olona tamin'ny lalan'ireo nanjaitra ravina aviavy, hanakonany ny fitanjahana, satria niala ilay voninahitr'Andriamanitra. Tafasaraka tamin'Andriamanitra izy. Izany hoe avy hatrany dia fangaiaizana ny tsapany teo, fitanjahana ny tsapany teo. Dia niezaka tamin'ny herin'ny tenany izy nanjaitra ravina aviavy.
zay le endrika ezaka ataon'ny olona mba havonjy ny tenany zay koa le endriky ny fombafomba mpivavahana everin'ny olona rehefa mavita an'izao dingan'izao mavita an'izao dingan'izao mavita an'izao dingan'izao dia feno ny famonjena tsy ariavana fa ny rana tevina ohatry ninona zay le ravina aviavy dia tsy izay mihitsy ny atako ny fitanjahana satria fitanjahana ra-panaly izy fa tsy dia ara-batana loatra akory satria fantatsika efa tamin'ny voalohany ny tenin'Andriamanitra hoe nitanjaka izy mivadiny efa tsy nalala enatra avaiza zany le enatra le fianjahanjahany ara-panahy ara-tsaina teo anatrehan'Andriamanitra fianjahanjahany koa na teo anatrehan'ny devoly ary satria dia manonkanana ny devoly fahefany izy eo fa niala le fiarovana dia mbola mitrango izay amin'izao fotoana izao isika mitener'Andriamanitra fitiavana izy maninona ny avelan'ny trangany zao fa maninona ny avelan'ny trangany toy izao sy ny toy izao sy ny toy izao ny antony dia satria vokatry ny ota dia manjary manana fahefana amin'ny olona ny devoly dia amin'izay ny hitantsika hoe ny devoly tsy avy raha tsy hangalatra hamono handringana fa izao avy ho Jesosy tompo mba hananany fiainana sady hananany be dia be famonjena zany raha nyteny dia famerenana amin'ny laoniny ny fifandraisan'ny olona amin'Andriamanitra famerenana amin'ny laoniny koa ny toeran'ny olona araka ny sitrapon'Andriamanitra nahary azy dia isika morona olona tahaka ny endritsika araka ny tarehintsika resaka ara-panahy ny fanahy fanambarany fa no nanotany olona dia lasa nitovy endrika amin'ny devoly ary misy ara olona dia lasa tahaka ny devoly velona mihitsy rehefa tena tafiditra lalina izy amin'ny endriky ny fahafatesany dia zay ny hitantsika an'izao endriky ny fahafatesana amin'ny lafiny maro ny fantrana ny fitanjahana ny fahoriana ny aizina ny herisetra ny faharatsiana isan-karazany ny fahalotony isan-karazany tsy endriky Andriamanitra zany endriky ny devoly ary vokatry ny fahafatesana le fisarahana amin'Andriamanitra tonga Andriamanitra milalan'ny zanany hamonjy zay ny natongavany Jesosy Kristy tsy hoe ny ampidirany heriny akory jereo fa za mafagagana fa nataony ary reny mba atonga ny olona hitodika aminy tahaka ny fanairana tahaka ny fanehoana hoe ny zavatra ambarako aminareo ny mariny tsy zavatra foroporoniny ary za tonga eto aminareo ny manana fahefana avy amin'ny ray mpamonjy aho dia hitatsika fa alohany nanatanterahana ny famonjena teo amin'ny azo fijaliana dia nampiseho endrika famonjena tamin'ny endrika maro izy tamin'ny lalan'ny fanasitrana famerenana amin'ny laoniny ny fahasalamana tamin'ny lalan'ny fananganana ny maty famerenana amin'ny laoniny ain'le olona mbola tsy mahavonjy an'le olona akory iny tsy hoe voavonjy Lazarosy satria natsangany Kristy tamin'ny maty fa voavonjy izy satria nino any Kristy okazava zay mety misy olona zany mitsangana amin'ny maty izy kanefa tsy voavonjy raha ohatra ka tsy mino an' Jesosy Kristy izy tsy ny fahagagana akory ny mahavonjy ny olona ary tsy ny finoany fahagagana ny mahavonjy ny olona ny jiosy ozy ny ten'Andriamanitra dia mpitady famantarana kanefa na dia nahita famantarana be deaibe ary izy nataon'ny tompo tao ny vonjeny tamin'ny anoanana nampitombo mofo 5 sy asan-drano roa ahavoky olona amanalina satria ny lehilahy fotsiny 5,000 dia raha miaraka mitsy ny vehivavy sy ny zaza amanaliny ray alina mahery nanao fagagana maro ny tompo nanadio ny boka nisy famantarana be deaibe nataony nefa tsy niny an'ny Jiosy misy kosa tsy naneo ny famantarana fa nino fa zeritra mino azy dia vonjeny ary ina moa ny ota dia ny tsy finoana azy fa ny zavatra hafa rehetra vokatry ny ota avokoa ny dikany hoy Jesosy hoe rehefa ho avy ny fanahy maso izy dia andrisy lahatra ny olo izy ny amin'ny fahotana ny amin'ny fitsarana ary ny fahamarinana ny fahotana satria tsy mino ahy izy Paoly apôstôly moa dia nanazava taty aoriana hoe fa ota zay rehetra tsy avy amin'ny finoana mahavonjy ny olona
zay no natonga andreo réformé nanao faneva rehefa natsapy izy fa nanjaka teo amin'ny fiangonana le famonjena vokatry ny asa tao niezaka tao de izy hoe sola scriptura soratra masina irery any soratra masina irery any milaza fa tsisy famonjena fa tsy amin'ny Jesosy Kristy sola gratia fa soavana ihany soli fide avy amin'ny finoana ihany zay ny mahavonjy ny olona tsy raha tsy amin'ny finoana tsisy azo ataozina sitraka amin'Andriamanitra finoanan'i Jesosy Kristy amin'ny mampamonjy azy dia zay le minoan'i Jesosy tompo izy lay mpamonjy lay zanak'Andriamanitra tonga ety ambonin'ny tany nampanantenainy ny soratra masina hitondra famonjena ka zay mino azy de manana fiainana mandrakizay mamonjy ny olona ho afaka amin'ny ota izy mamonjy ny olona ho afaka amin'ny endriky ny fahafatesana rehetra izy zay mahatonga ny filazantsara mitory ny famonjena aloha de le famonjena ny fanahy voatamanana an'izao rehetra zao raha ny olona kanefa very ny fanahany iny amony soa azony na mahazo araka ny malaza am'izao fotoan'izao mahazo katikaty re mahazo fitafiana tsara mahazo trano mahazo valim-bavaka be deaibe zay matetika mamatimaty ny olona maro zay matetika karohan'ny olona maro am'izay de manan-karena mahazo volabe mahazo an'izao mahita fagagana ohatra zao tsy iariavana raha ny teny izy aza miandro pirofo minoa oko tsika tsy tomasy daholy ka nitady pirofo ary raha ny teny izy mipitory filazantsara tsy mila maneho pirofo fa nahita famantarazana ny olona famantarana zafady ary Jesosy Kristy mihitsy ary ny teny rehefa nanao fanoharina mbana Lazarosy sy mpanankarena izy hoe na isy tsangana maty aza rehefa tsy ino ny Mosesy izy de tsy ino zany hoe rehefa tsy ino misoratra masina izy de tsy ino tsy mila pirofo riavana fo manaiky aza miandro fahagagana mino azay le teniny tamin'ny Jairo asa matahotra mino fotsiny ihany mino aloha de zay vao mahita ny voninahitr'Andriamanitra fa tsy hoe mio pirofo ah de am'izay ahino sa zao mitory aminao tsy manome pirofo ambarako fotsiny tenin'Andriamanitra ambarako ny filazantsara de minoan'i Jesosy tompo fa izy mpamonjy mamonjy ho afaka amin'ny fahaverezana izy fa misy vokany koa zay hamonjy anao ho afaka amin'izay endrika fahafatesana rehetra eo amin'ny fiainanao izy ao anatin'izany endriky ny fahafatesana zany ny areta ny fahantrana ny abadona ny faharatsiana ny fahazaran-dratsy sy ny sisa mamonjy antsika ho afaka amin'izany ny tompo ka zay mino azy dia voavonjy ary ny zava-dehibe indrindra de manana fiainana mandrakizay amen.